Salama dole. Misy zavatra manome lagy io ka no vidéo amty andro alahady ty. Misy publication nataony administrateur ny page malagasy en France zany io. Milaza izy fa hoe tsy tokony ampiarina hono lalàna mikasika le resaka hoe fahaverezan'ny nationalité raha ohatra ka nangataka ino moa zany nationalité vahiny ilay gasy. Zay ny zavatra soratany eo. Napetrany tsara mihitsy ny lalàna mikasika l'izy andratany amin'ny 1964 no soratany ao hoe fa nisy foana lalàna io fa tsy ampiarina, tsy nampiarina. Fa hoe araky ny fandehan-javatra moa zany de hoe raha ohatra ka nahazo nationalité anao avy amin'ny firazananao, avy amin'ny ray aman-dreninao de am'izay fotoan'izay de tsy maninona le manana double nationalité, tazominao ny malagasy anao, tazominao ny ino moa zany mahavazaha anao. Fa raha ohatra kosa ianao ka efa olon-dehibe anao nanao fangatahana izaka ny zopirenena vahiny am'izay fotoan'izay anao de miatra le lalàna hoe isorona aminao ny zopirenena malagasy. Zay le izy napetrany tsara zay lalàna zay fa saingy ozy tsy nampiarina zay lalàna zay ary tsy tokony ampiarina. Ny antony tsy tokony ampiarina ny lalàna hono satria miteraka disadisa be ho an'ny gasy manana zopirenena vahiny zany de ahoana zany zay zany rehefa hividy tany sy ny rehetrarehetra. Zay ny argument lery. Ka za manome lagy azy zany satria zao ny antony. Voalohany indrindra ela andafy ndray ve lesy no mangataka ny tsy falajana lalàna. Elamba bandimba mivoatra, elamba fampetraka andafy. Inona moa mampandroso ny olona andafy? Inona mampandroso ny firenena andafy afa-tsy ny ina moa zany fampiarana ny lalàna sy ny discipline. Zay ny ina moa zany fototra ijoroany ny fandrosoana andafy, fampiarana lalàna. Tsisy amony lalàna aty andafy aty fa nizaniza migadra, nizaniza ina moa zany miatra amin'ny lansa azy, nizaniza la na ministre la na zanaky iza moa na zanaky Jesosy la niza miatra lalàna. Zay ny ty. Zay ny aty andafy aty mampandroso ny olona. Ka ela ve mba firy taona la mipetraka andafy mba nahita andafy la. De elandray no mitarika ny gasy anaja ny lalàna ary mitarika ny gasy ina moa zany anao sélection hoe ohatsy tokony ampiariny lalàna iny. Zao zany le izy tsy haiko izy anarana raha ohatra zany ka hoe misy lalàna tsy tokony ampiarina de ina lalàna tokony ampiarina. Zay le izy hoe misy lalàna mipetraka. Ina moa zany ny ekeny rehetrarehetra io lalàna mipetraka io de maninona tsy ampiarina io fa zavatra hafa ny ampiarina satria i Andry Rajoelina, satria la mpanohany Andry Rajoelina de tsy tokony ampiarina lalàna. Zay le fandehan'izy. Fa le izy de tsoltrany ina moa zany safidinao ny miala Madagasikara, safidinao ny naka zopirenena vahiny de assume fotsiny izy. Mba miassume amty fiainana ty fa tsy hoe zay tiana atao foana de atao hoe araky ny teninareo any andafy any à France any hoe tu veux l'argent et l'argent du beurre. On ne peut pas tout avoir. Sady rehefa tapa-kevitra la ny aka ny zopirenena vahiny de ina moa zany de mba miassume hoe very koa ny nationalité malagasy fa rehefa tsy tia la no afaka ny nationalité malagasy la de aza maka ny zopirenena vahiny. Azo atao ny mipetraka andafy, azo atao mipetraka andafy tsy manana zopirenena vazaha fa te profitany aide sociale, te profitany zao facilité amin'ny rehetrarehetra io de alaina l'izy de vitsy foy. De inona moa zany no hoe ny olana zany raha ohatra ka ina le disadisa. Disadisa no tsy afaka mividy tany. De mampanina moa zany raha mba tsy afaka mividy tany. Manina raha mba manaiky tsy afaka mividy tany la tsy afaka mividy tany. Raha makany Madagasikara la hoe mila mandoa visa la. Zay le izy tsy afaka mividy tany zay ve ny olana ina moa zany anesorana lalàna satria ela tsy afaka mividy tany ary zay le intérêt personnel zay zay zavatra zay toetsana gasy tsisy fivoarana mihitsy zay. Le intérêt ko zany za te hividy tany. Nefa inona moa zany ny antony nametrana io lalàna io am'izay fotoan'izay. Ny antony nametrana lalàna hoe tsy mahazo vidy tany iny teratary vahiny. Mba iarovana Madagasikara, mba iarovana ny tombotsoan'ny gasy, mba iarovana satria raha ny vahiny manana nationalité vahiny no afaka mividy tany tsisy rasy ny Madagasikara io. Any ambony lakana ambony zaka izy fa nipetraka fa ionosy io fa efa ny vazaha.
am'izao fotoana zao efa tsy rariny zavatra mahazo satria firy moa vazaha mividy nosy iranja iny nosy ranja nosy komba sa iza tolotolo amidiny zalahy mpitolo reo amidiny zalahy amin'ny vahiny efa propriété privé daholo ny nosy satria hatra manodidiny iny asa raha mba fantatra laza zavatra zany amle tsy fanarahan-dalàna nefa ny lalàna misy ka raha ohatra lahy tsy afaka mividy tany lahy asa vidiny kozina lahy asa vidiny ny asa lahy le tany ohatra ka tsy afaka mividy lahy sady normal koa ny gasy andafy ny tsy mahazo vidy tany ohatra ny vazako satria ina moa mahasamy hafa ny gasy andafy sy ny vazaha mitovy ny karama mitovy ny pouvoir d'achat ka raha ohatra hoe ny gasy andafy manana moyen mitovy amin'ny vazaha sy tsy vela hividy tany de mitovy tsisy hafa ihany zany ka aleo ny gasy andafy izy ny mahazana nationalité tsy afaka mividy tany satria anjakany sareo ndray koa ny Madagasikara zao koa ngely izy firy moa nisan'ny gasy iarovany lazy lalàna zay firy nisan'ny gasy zay tsy afaka amizao tsy afaka misitraka ny zopirenena vahiny sy ny zopirenena malagasy ny gasy andafy reo be de be reo no nahazo nationalité en filiation hoe bebe ny tany ny dada ny tany setraetra de tonga mahazo automatiquement fa firy ny gasy nangataka nationalité ka nahazo firy 200 000 allez 300 000 500 000 de ireo olona gasy reo firy amreo nividy tany a Madagasikara firy amreo ny mividy tany a Madagasikara de izay ny tsapiarana lalàna fa le olana nge de zao am Kany Rajoelina zao justement Kany Rajoelina zao olona frantsay no mitondra ny Madagasikara frantsay izy manana santé française izy no manana accès am secret défense à Madagascar zay ny antsoina espionnage d'état zany hoe Macron zany afaka miditra am'izay zavatra mandalo indrindra secret Madagascar zany hoe afaka sokafana daholo dossier rehetrarehetra io ohatra ataony Andry Rajoelina i Macron afaka manao an'izay satria Andry Rajoelina mitovy amin'ny Macron frantsay le izy frantsay le dala ka raha ohatra ve resaka tsy afafahala mividy tany no anomezana vahana any Andry Rajoelina inona moa zany afaka manao zay tiany ataony amin'ny gasy ny France sady d'ailleurs koa moa inona moa zany no tena intérêt ny Andry Rajoelina aka ny nationalité malagasy afahany mitondra sy manao zay fikafika rehetrarehetra io fa ny tena marina ny vady aman-janany tsisy mipetraka Madagasikara andafy dolo zany tsisy raha iny aloha tsy tena ratsy aloha tsisy raha iny sy Madagasikara la angalany volany Madagasikara la eritrereto fotsiny hoe présidentsika zao hatramin'ny nanombohan'ny mandat hatramin'izao tsisy mba firenena hafa mba nanaovany visite d'état mba nandeha tary any Allemagne sa économie mba nandeha tany Moscou fa zao tsisy tsary nandeha taiza izy fa inenina izy nakatao France zany hoe inona moa zany ny atsony Macron avitiny kely la misy an'ity lesy avitindray la alika kely ny Macron ny présidentsika de zay de mafaly ala de arovalala izy normal ave zany ny président gasy tsy mba mandeha amina firenena hafa mba manao visite d'état sy ny rehetrarehetra ohatra le ataony président rehetra raha zao tontolo zao tsisy toerana alehany Andry Rajoelina raha tsy la France mba toy izy mandeha Genève de ina moa réunion internationale io mba toy andeha hoan'ny Washington de réunion internationale io fa raha visite d'état ina moa zany homologue au sommet tsisy toerana alehany Andry Rajoelina raha tsy France ina ny antony satria France zany no manakarama azy France no baiko anazy France no mandidy azy ina moa zany France no mitondra azy misangana zay le izy zay fandeha izy ka ohatra tsy azo lazy zavatra zay hoe ny danger amin'ny falanana ina moa zany double nationalité mitondra fitondrana de zay ny danger hoe aiza tsony le souveraineté aiza tsony le mamalagasy la raha ohatra ka olona vahiny no baiko ny maramila la no commandant suprême de l'armée ina moa zany manana fonction suprême de magistrature olona étranger zay ngely izy ka tsy haiko na azo lazy zavatra na tsy azo la fa za tena manomelaky ana hoe za tsy afaka mividy tany na tsy afaka mividy tany inona ny olana tsy afaka mividy tany ala inona ny olana elahy ty lingilingany andafy
sitrapo iny zao maka nationalité étranger io de ino moa zany miara Madagasikara ka rehefa sitrapony lisany izy de ndany lisany mandeha daholo zay le izy fa tsy le gasy otany zany de atao subira ny caprice lisany makany antafy nefa sitrapony lisany andeha tany sitrapony lisany tiaka nationalité étrangère de nohony sitrapony lisany sy intérêt lisany ve de le gasy petraka Madagasikara tsy manana nationalité de hiaritra zay lalàna ina moa zany tokony arovana azy hiaritra lalàna sy tokony arovana azy 4 millions gasy ao Madagasikara ao 4 millions de 4 000 lesany any andafy ary lesany ligniligy tsy nitereny lesany fa sitrapony lesany nandeha tany sy naka ina zopirena vahiny de nohony avy amin'ny lisany ve de isobira ny gasy rehetrretra 4 millions Madagasikara isobira hoe président vahiny no mitondra ny Madagasikara président vahiny voatery tsy maintsy anaken'izay ve le gasy ao tanàna io satria ela te vidy tany ela tsy te andoha visa tsy le alika mankaleo be